Idanina eo amin'ny lafim-baovao iny hatrany kosa isika anisany sakafo izay hita eto an-toerana ary ankafizin'ireo vahiny. Asaina ny saosisy izay mitovy tsiro amin'isy ireny saosisy allemana ireny. Fanadihadiana avy hatrany. Manana fahaizana manokana amin'ny fanamboarana saosisy ny firenena Allemagne. Eto Madagasikara dia ahitana saosisy mitovy tsiro amin'ny hita any Allemagne izany. Isaky ny fetin'ny fitambaran'ny Allemagne izay ankalazana ny fahatelon'ny volana Oktobra dia hita ety amin'ny résidence d'Allemagne ny saosisy izay voalaza fa tsy mifanalavitra amin'ny tsirony any amin'izany firenena izany. Je pense presque le même goût, parce qu'il y a de milliers de sortes différentes et c'est très proche. C'est l'identité allemande, la saucisse, ça fait partie de la culture allemande. Et comment trouvez-vous le goût? Parfait, top. Izy ity eny sakafo rehetra eny misy tsirony miankina amin'ilay olona mihinana azy fa za aloha dia mahita azy tsara. Dia aloha zany zahako manokana moa zany dia anisany hoe voaasa foana amin'ilay fetin'ny Allemagne ohatran'izao dia marina tokoa isan-taona dia misy foana ny saosisy. Fahafantarako anazy rehefa nanontany an'ilay tompona andraikitra mihitsy satria ilay goût aloha dia tena tsara dia tsara. Dia ny antony nisy ilay saosisy zany dia ohatrany hoe io zany ny ahafantarana ny Allemagne zany ankoatran'ny hoe labiera. Dia izay no mampatonga an'ilay izy io zany hoe misy saosisy foana zany eto. Tena hitako kosa hoe tena miavaka tena miavaka mihitsy ilay izy raha ity manko zao ilay izy zao raha hoe apotra kely ilay sary dia tena raha hoe jerena amin'ny sary ohatromo zany izy ina moa mahasamy hafa azy fa raha tena hoe hohaninao zay mba mihinana saosisy karazany ihany eto Madagasikara zany fa tena mbola afo ity saosisy ity zany ary ny tena nafinahitra ary dia raiko aloha tena tsy niova mihitsy ilay qualité an'izany. Orinasa mpianakaviana any Antsirabe no mamokatra ireto saosisy ireto. Io zany saosisy allemande izay tsy betsaka manao azy eto zany. Fa nalandrony moa zany zao dia le tsirony zany tena tiany zareo be ary betsaka ny olona na vakansa avy any Allemagne ary tena tena le tsiro ihany mihitsy le izy. Hoe tena ohatran'ilay tsiro amidy ihany zany hoe tia karazany rehefa fotsiny ao misy karazany be dia be fa tia karazany rehefa ity zany dia tena ohatran'ny hoe recette allemande tena ohatran'ny ihany mihitsy zany. Zany zany natao tany Allemagne nanao technologie alimentaire dia efa avy eo nanao zay taty dia tsy maintsy koa somary nadaptena kely amin'ny zava-misy ity satria ohatran'ny ilay zavatra tsy tany izy aty kanefa dia efa hitanay zany ilay favota ohatran'ny fa zany tsy manao point de vente hoe alina dia hoe tonga ny olona fa zay mahafantatra anay zany dia commande la carine besoin iray be iray kely ity zao ohatra hoe 80 kilo eo. Hatreto tsy mbola mamatsy fivarotan-dehibe ity orinasa kely ity fa mivarotra ho an'ny olon-tsotra. Karazany maro moa no vokarin'izy ireo ka miankina amin'izay ny vidiny. Misy ny 9,00 sy R1 ny kilao, 7,00 sy R1, R7 ariary ary R2 sy R2.